Sanduichanao, Hanao, Jayo. Sisia Vitanduichanao, Hanao, Zeso. Sanduichanao, Hanao, Jayo. Sisia Vitanduichanao, Hanao, Zeso.
Anao ny fandraise anao indreria dia miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao Alarobia masina izao. Tantarany Alarobia masina moa dia tsisy afa-tsy Jodasy ihany. Zay ame voninahitra ny tompo isika, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony. Ny Isaia 3:10. Isaia 3:10. Aorianan'izay dia ny firana 700 ny hazofijalianao Jesosy tomponay. Salamo 3:10. 3:10 zafady. Ny andininy 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fananiry teo natreny tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo any amin'ny tany karakaina. Tsy manana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha mijery azy isika dia tsy misy atsara-tarehy andrianantsika azy. Nay atao tsinitsinina sy ny laviny olona izy, lehilahy ory sady tsara fahoriana, ary tahaka izay tsy tiany oloko jerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy manaontsika, nitondra ny herentsika rehetra izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy nikapoana sy ny nasitr'Andriamanitra ary nampahoriana. Sotra Jesosy. Hira fahafito am'izany. Maniry mafia Mame voninahitra anao zay Jesosy, le mpanjakanay, le tomponay, le Andriamanitray, le Andriamanitra mahery,
nefa dia nitsakitsahana lavo ny sasany ary eny nitondra ny fahorina faran'izay mafy indrindra nefa dia mbola namela ny eloka ifoana misaotra Jesosy. Andalo amin'izany tantarany Jodasy zany zay Jodasy ilay tianao indrindra hafa firenena indrindra nametrahanao fitokisa ambony indrindra mihoatra noho ny mpianatra rehetra nefa dia izany no nandahanao androany. Mampieritreritra anay Jesosy farakaraky ny tena anehoanao fitiavana aminay dia misy manitsakitsaka an'izany mandahanao ara Jesosy. Ny angatahako aminao Jesosy zay rehetrarehetra zao ane Jodasy daholo tsisy tsy nanota ho ianao, tsisy manao ny marina na dia ray aza fa mamitaka daholo, mety tsara velatsy daholo, tsy samy laza ny marina aminay. Nefa Jesosy mba aveloza androany, mba eritreritra ny fitiavanao satria lehibe loatra ny fitiavanao aminay hoe fitiavana mandrakizay ane ny tiavako anao zany namparetako ny famindrampo aminao. Zany Jesosy mbola hatongavana eto, fa raha mandinika eloka ianao tsisy majanona eto zay na dia ray ara, menatra manoloana ny fahamasinanao. Amin'izao raha sy fotoana zao mideranao andreo manalina ny anjely rehetra ny an-danitra, manome voninahitra anao ny miaramilanao rehetra any an-danitra, talakotrokotroka tahaka ny varatra, mirondrona tahaka ny ranobe. Tsy mba mahay an'izany zay Jesosy, mamenatra na dia miteny amin'izany aminao aza, satria tsy mahay izany zay, fa etỳ tany zay mbola nofo mandra mitsangan'izay dia manondrika ny lohanay zay ho fanajananao. Ka na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza tompo, raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova maro enitra rehetra. Petraka isika. Fantatsika fa manomboka raha pitso ny tena farafahoriny Jesosy indrindra sy ny zoma. Ngavy anao mba anaraka an'izany na dia ny rapitso sy ny zoma ihany aza. Ny androany Alarobia nomaly talata aloha dia tena namely mafy mihitsy an'izay, tena nasiany Jesosy mafy mihitsy ny fariso sy ny mpanoran-dalàna. Zany fariso sy mpanoran-dalàna zany ireo olona mahasolo prime ministre ane zany, tena mpitondra fanjakana mihitsy ny fariso sy ny mpanoran-dalàna, mpitondra fivavahana, manana fahefanana pado zany, manana fahefanana gadra. Fa nataon'i Jesosy maivana noho ny volomborona, lozanareo pe tsara velatsy, tahaka ny fasana milalitra fotsinareo tsara ivelany, fa leo anatiny fenitolany maty. Lozanareo mpanoran-dalàna sy fariseo, bananareo mivavahadiny lanitra, nareo tsy miditra zay te hiditra sakananareo. Lozanareo mpanoran-dalàna, fa ianareo
miteny mananatra amin'ny olona rehetra fa ianareo no tena tsy manara-dalàna voavingavinga fitondram-panjakana ary tena tonga amin'ny faratampany fahatezerana mihitsy ny fanjakana tamin'izany. Nivory kondo ahoana no ataontsika fa manala baraka atsika sy ny fitondram-panjakana io rangahy io. Tandremo nefa ozy, tandremo mba tsy eo masim-bahoaka ny anaovana an'izany so afa barakatsika. Jereo ny olona rehetrarehetra fa tapitra nanaraka an' Jesosy daholo. Tsika tsy mahavita ninninina. Zao indray tsika mbola afokaina indray. Ahoana ny fomba isamborantsika azy? Le Jodasy le tena mahay indrindra, le tena tiany indrindra no ny teny hoe omenareo otrinona fa atolotro anareo izy. Tonga ny amin'ny 10 alina any Getsemani Jesosy. Iza no tadiavinareo Jesosy? Satria miakanjo fotsy daholo ny mpianatra. Jesosy koa miakanjo fotsy. Lava volo be tahaka an' Jesosy daholo ny mpianatra. Andro devolana, io devolana fenomanana io natao hoe andro Pasika. Amin'ny 10 alina, aiza moa ny ahafantarana hoe iza amin'ireo izy? Samy lava volo, samy miakanjo, iza amin'ireo izy? Nanatiny Jodasy, zay oroako no izy. Jereo mbola ria lavitra ery Jodasy, mbola lavitra zay oroako no izy. Efa fantatra Jesosy ny eo am-pony. Lasa izy nanatona an' Jesosy, nanoroka. Teo Jesosy hoe fanoroana very Jodasy no madianao ny zanak'olona. Zany hoe fantatra Jesosy ny fotsika. Zao Herinandro Masina zao fantany zany. Ny mpamosavy ary ny teneniny. Zao nisy pastera hoy izy mantsy tsy mahova an'ireo ianao na inona ataonao. Tsy fony mihitsy ny odiny le miresaka aminy, tady vady ho azy, ahitany vola, ahitany fambiazana, tsy ala mihitsy izy ninninona ataonao. Fa miangona izy hitaritan'ny olona rehetra ho mpamosavy. Jesosy ny teniny zany. Kivy ameritreritra an'izany. Miditra ny fiangonana izy tsy fantatrao. Mafana foibe amin'ny toriteny izy tsy fantatrao. Mafana foibe amin'ny asa izy mandroka devoly, tena mikikika fara zay tena mahay mihitsy izy. Fahafietsaram-belona tsy daholo zany. Manoroka an' Jesosy amin'izany rehetrarehetra zany izy fa tsy mety miova. Zay ny tiako lazainareo hoe fantatry Jesosy daholo ny ao am-ponao. Fotoana fibebahana zao samy mieritreritra an'izany. Lira 449.
449 izay reko tompo nizay reny feonao fa miantso ianao miantso na ratsy aza akany Kalvari tompo mba raiso dioviny ranao soa atao Kalvari malemy a Jesosy nitaraina hoe mba vonjeo ny aiko vonjeo fa olonao ny foko nosasao ka diovinao zao no fahotako marobe Jesosy mba le vony avokoa mba tsy andao anao na no Jodasy aminao. Andininy voaloha faharoa ary fahenina. Malemy a Jesosy tsy afaky malemy ka mitaraina vonjy ny aiko tompo vonjy fahenina vavaka isika ibebaka isika esory aminao misy ny fiatsaram-belatsy modiny vavaka fa ratsy fandà mody miasa fa tena mitondra devoly mody mitory teny fa mampiditra ny fanahy ratsy fantatr' Jesosy na dia nieritreritra ho aza ifony zany androany mba tsy alahelo izy vavaka isika Jesosy menatra zay mahalala fa tena fantatro na dia lavitra be ny ara-misy anay sy ny eritreritray
fantatra koa fa tsy ovy zay e, tsy ova mihitsy zay. Any ataonay ihany no ataonay angataka famindram-po aminao zay Jesosy. Aza mijery mihitsy ny adalàna ianao a, fa naranao ty ambony hazofijaliana, nararaka ho an'ny rehetra. Zay mandray Jesosy e, voavela. Ny tsy mandray fa mandaka anao, miala aminao a, antsaranao mitady azy. Tsy vitanay tsony fa de petraka aminao, miangatahako aminao a, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay. So ihany anao Jesosy fa nilaza hoe za tsy olombelona akory ka ho tofo, fa noho ny amin'ny anarako dia hononika ny fahatezerako. Sotra Jesosy. Ataovy an'izany foana zay na iaino na tsy aino, tenena foana na ibebaka na tsy bebaka. Indray andro any zay tsy maintsy maty, any zay va mandray mivalinasanay. Fa noho ny famindram-ponao a, dia iran'ny teny mpanao salamo zay manao hoe sambatra ny olona zay voavelany zay voasarona fahotana samizay joelika ary misy fitaka ny finany. Amen. Meno an'Andriamanitra resy tompanao lanitra sy ny tany, ary mihinan'i Jesosy Kristy zany na tompontsika raha nitorotoroana tampanamina nateraka marivelitsy dia jano napaka otompola mbola tamin'ny hazofijaliana, matika nalevana, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-tandro, petraka kavanana Andriamanitra avy any iviny tsara mivela sy ny maty, iny fanamasina, Fiangonana masina manera zao tontolo zao, fimbona ny olona masina, ny mpamelana kely, fitsangana ny tenany maty, ary fiainana manday izay. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Alohan'ny toriteny zay entiny mpanompony, dia ataontsika ny hoe Jesosy mpitarika endry, dia andininy voalohany ihany. Fiara 4455 TCB 4455 TCB mba akisaka fa mibahana lalana azafady tompoko 4455 TCB vavaka isika voninahitra aneo anao Jesosy Kristy tomponay, lay mahafantatra anay rehetra, mahita ny fiainanay isan'andro, mampahery anay isan'andro, mamela ny heloka isan'andro,
na dia ataony tsinitsinina aza. Androany tompo, hianatra zava-baovao tokoa zahay anatin'izao lalan'ny hazofijaliana izao ny hitondrana an'izany tantarany Jodasy. Angatahanay ny fanahinao Jesosy, hanolo-tsaina, hanolo-pahendrena. Ny fanahinao Jesosy, hampianatra kampitahiry, hanananay fitadidiana ny amin'izay rehetra ianarana eto androany. Misaotra Jesosy io. Amen. Dia ampitomona ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Filazantsara araka ny Lioka, toko 2:20. Lioka toko 2:20 dia ny andininy voalohany hatramin'ny 9 ihany. Filazantsara araka ny Lioka toko 2:20 andininy voalohany hatramin'ny 9. Ny anaran'i Jesosy. Rehefa mby akaiky ny andro firavoravona, fihinanana mofo tsy misy masirasira, dia ilay andro atao hoe Paska, ary ny loham-pisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay minony an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 Amen. Hatreo ihany, andininy 9. Ny tantara rehetrarehetra misy, filazako, ny zavatra rehetra mitranga, dia faminaniana daholo. Inona? Faminaniana daholo ny zavatra rehetra mitranga. Na ny natongavan'i Jesosy teto an-tany, Isaia toko 7:5, zaza. Ilay fanjakana mandrakizay avy amin'ny taranaki Davida, Isaia toko 1:10. Ny hazofijaliana, Isaia toko 7:15 izay nivakitsika teo, sy ny Salamo 2:20. Ilay mitatao vovonana lasa maizina, Zakaria toko 1:12, voalaza daholo ane zany rehetrarehetra zany. Tsisy tantara hoe ny foronina fa efa voalaza amin'ny mpamina ny tany aloha-tany daholo, na ny famadihana an' Jesosy io aza. Efa voalaza zany. Jodasy, zay ny resahana androany. Ilay namadika, izy Jodasy anankiroa aloha, tampianatry ny tompo. Dia Jodasy Iskariota ilay resahantsika androany, ilay namadika azy. Raha ao amin'ny tantaran'ny filazantsara, tsy mba dia re loatra izany tantaran'ny Jodasy zany. Raha ny tena miresahana aloha dia Petera, Jakoba, Jona, zay foana. Reo ihany no hitanao anatin'ny filazantsara rehefa mandeha Jesosy, dia reo foana ihany. Hiakatra ny an-tendrombohitra, reo foana ihany. Fa namarana ny tantaran'i Jesosy dia Jodasy. Zay vao hita ny tantarany. Any amin'ilay faratsiana indrindra, zay vao hita ny tantarany Jodasy. Amadika. Efa nitenenin'ny tompo zany. 12 agnena ny fidiko nefa ny anankiray devoly. Voalaza an' Jesosy mihitsy zany, ny anankiray aminareo dia devoly, fa ny fidiny ihany. No fidiny ihany inona? Amadika azy. Fantatry ny tompo tsara zany. Ny teny mahitsymihitsy Jesosy hoe lozan'izay hevin'ny fanafitoinana. Teniny zany. Jodasy no niaran'izany rehetrarehetra zany. Efa ela ny devoly no nanara-maso. Ny teny amin'ny Jodasy teny foana. Efa ela ny devoly no nitady sy nikitikitika azy teny foana. Raha araka ny voalaza moa dia hoe mpitambola. Ny apôstôly, trésorier, dia tia vola. Raha jerenao ny filazantsara araka amin'ny Marka toko 4:12, manomboka amin'ny andininy voalohany. Dia izao, niditra tao an-tranon'ny Simona boka, Jesosy. Ohatra mba hafahafa ihany zany. Hiditra ao an-tranon'ny boka ianao hisakafo, inana sa tsinana? Inana sa tsinana? Fanontaniana apetraka aminao fotsiny. Fa rehefa niditra tao Jesosy dia nisy vehivavy anankiray niazakazaka
nitondra tavoangy misy menaka manitra nanositra ny lohan'i Jesosy hatrany amin'ny tongony. De Lioka no miteny hoe tezitra ny mpianatra, fa Marka miteny hoe tezitra Jodasy. Jodasy mihitsy ny resahany. No le fitiavam-bola raha namidy zao iny menaka iny lafo denary 300 vola be zany tamin'izany. Denary 300. De efa nanomboka taniny de volony nanomboka ny kitikitika ny Jodasy amin'izay. Iza koa io? Maninona io raha vadika any? Fa rehefa tonga eto amin'ity Lioka toko 12 ty de namadika amin'izay Jodasy. Tiako aloha nisarika ny sainao. Tsy hoe namadika fe namadika fotsiny an Jesosy Jodasy fa ireo mpanora-dalàna rehetrarehetra tao ny sinediona rehetrarehetra zany ny fariseo ny sadoseo ny mpanora-dalàna efa nitady zay amadihana an Jesosy ahoana ny fomba azahoana azy. Tsy maintsy nandefa teniteny hoeny reo sinediona reo hoe zay azahoana mamadika an'ity lehilahy ty de mena vola, ary tonga tany ampotitsofiny Jodasy zany. Zay no natonga azy niazakazaka fa tsy hoe tonga fotsiny de vola de iazakazaka Jodasy. Fa efa nisy resaka nalefa tsy litsofina tany hoe zay afaka mamadika an'io de mena vola. Fa zava-doza koa ny ty vola ty re olona e. Zava-doza. Ohatrinona namadihana an Jesosy? Farantsakely 300. Mba hafantatrao ve zany farantsakely 300 zany? Andao jerentsika vetivety ny soratra masina de toizantsika io ny toroteny. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy miresaka an'izany. Exodosy toko 220 de ny 220. Exodosy toko 220 220. Hita ve? Miaraka mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nanoto andevo lahy na andevo vavy izy de omena sekely volafotsy 30 ny tompony andevo ary ny omby otoraham-bato. Inona le sekely volafotsy 30? Vidin'andevo. Zany ny varotana an Jesosy, vidin'andevo. Le tena tsinitsinina de hoy hoe Jesosy mihitsy ny tena niaritra mampalahelo. Ary mandinika an'izany teraka taizany teraka tany hatramin'omby masiso be. Namidy vidin'andevo, maty eny ambonin'ny hazofijaliana. Fahafatesana miampy ozona. Tsika raha nateraka tany amin'ny klinika tsara tare, ny fiainantsika fiainana nafinaritra, ny sosa. Ny fahafatesantsika iza rehefa ho faty any amin'ny hôpitaly. Zakazahana fa ny azy tsy mba zany, fa hatrany amin'ny fiainany voalohany tena nandefitra ny tompo. Tena nandefitra. Fa nazahoana natanteraka an'izany fandeferan'i Jesosy zany de tao amin'ny Jodasy averiko ny fiafaran'ny fiainan'ny apôstôly sy ny asa farany nataon'ny apôstôly de Jodasy ny namarana azy tamin'ny alalan'ny famadihana. Vola vidin'andevo 30 zany no nivarotana ny tompo. Mba saino ane zany vita zay rehetrarehetra zay. Omena toromarika fotsiny amin'izay ny mpiambina hoe rehefa amin'ny oratra an'izao mandeha mivavaka ao amin'ny sahany oliva izy, anareo misambotra azy, aminareo miazakazaka de ataovy zay tianareo. Neritreretiny Jodasy mantsy de ny hoe rehefa samborony Jesosy de kapohana de alefa. Samborona de kapohana de alefa. Raha rana tsy hitorony tenin'Andriamanitra tsy hanao fahagagana zay ihany. Diso fanantenana izy rehefa tonga teo amin'ilay hoe voaheloka ny tompo. Zay no natonga azy namony tena. Tonga saina tampoka, verina zero ny sainy Jodasy hoe ino ny telozana ataoko, nivarotra raha marina. Fa vita zay rehetrarehetra zay aloha tantara. Iazakazahana vetivety de vetivety zao tantara zao. Rehefa avy ny naka ny vola Jodasy
de lasa andeha hiary sakafo amin'ny mpianatra any aposiny ane le vola amin'io hoe tsy hoe naprime tany amin'ny banky na naprime taiza fa tany aposiny. De rehefa teo ampisakafoanana de niteneniny Jesosy amin'izay hoe ny anankiray aminareo no hamadika. De zay niteneniny dada teo hoe mbola mihatsara vela tsy ihany. Za ve zany Tompo, efa fantatra fa hainao zao, efa nataonao daholo ny action rehetrarehetra, mbola mihatsara vela ty amin'ny Tompo ihany. Za ve zany? Rehefa niteneniny Jesosy hoe ie, ianao mihitsy, atao zay ataonao amin'izay. Zay vao tonga saina. Ry havana, ny fiafaran'ny fiainan'ny Jodasy rehefa nidirany devoly de namono tena, maty, nanato tena, tsy nanana na inona na tena intsony. Nitovy ihany ane Jodasy sy Petery samy nandahany Jesosy. Petera nandahany Jesosy intelo, mbola tsisy akonaneno. Jodasy namadika, fa Petera nahay mibebaka. Tenenin Jesosy raha teo moa Petera hoe rehefa mibebaka ianao de ampaherezo ny rahalahinao. Fa Jodasy tsy mba nisy nampahery, fa rehefa tsy mibebaka de nitoy ihany ny fahadalany. Andeha ho aiza? Hamono tena. Ny zava-doza indrindra teo amin'ny filazantsara ny nataony. Ny zava-doza indrindra teo amin'ny filazantsara. Ary ny tenenin'ny Tompo mihitsy hoe tsara ho anao ny tsy teraka. Fa raha tsy teraka ianao mba tsy nanota, saingy izao efa tanteraka ny otanao rehetrarehetra. Ohatran'ny efa ozony zany rehetrarehetra zany, fitiavam-bola ane zany re olona. Fitiavam-bola anton'ny famadihana. Fitiavam-bola no anton'ny famadihana. Be deaibe ny mamadika ny ranon'ny Tompo noho ny fitiavam-bola. Miresaka kely vetivety any amin'ny resaka franc-maçon. Fitiavam-bola no mahatonga ny olona miazakazaka amin'izany rehetrarehetra zany. Na ny franc-maçon na ny Illuminati na ireo karazana fivavahana satanika ireo. Nisy namako anankiray zay niara-niasa tamiko fonjam-bola tao amin'ny mama. Zay ozy izy misy fitaovam-pivavahana rehefa alahady, fitaovam-pivavahana fiangonana vaovao be, mahafinaritra be. De ohatrany ahoana zany fitaovam-pivavahana reo zany? Rehefa alohan'ny toroteny de mandeha makeo amin'ny salon daholo aloha mihinana goûter. Misy dité sy mofo, misy jus, misy gâteau. Mihinana zay laninao ianao de vita zany rehetrarehetra zany de mandeha ny toroteny. De rehefa vita ny toroteny de mivavaka amin'izay rehefa mirava ny fitaovam-pivavahana de mifampizara vola amin'izay. Aiza zany? Aiza no hitanao an'izany? Tsisy an'izany raha eto. Any amin'ny resaka franc-maçonnerie misy an'izany. Ny vola no hamadihana, ny raha marina. Hamadihana ny fahamarinan'Andriamanitra. De io fitiavam-bola io, nisy tantara ohatran'izao, ohatran'ny somary nampome kely mahakasika ny Jodasy. Ny ray andro ny Jodasy tsy nandeha nitoroteny niaraka tamin'ny mpianatra fa nahandro sakafo. De ozy Jesosy hoe akoho atao laoka ry Jodasy eny tompoko fa akoho no atao laoka. De lasa ry Jesosy ny toroteny. Vita ny toroteny nody ny atoandro. Masaka ve ny sakafo ry Jodasy? Eny tompoko, masaka ny sakafo. Sokafan'i Jesosy ny vilany, tsy tao ny tongotra akoho anankiray. Ry Jodasy fa nakaiza ny tongotra akoho? Fa enao ve ry Tompo ahoana? Andao, andro amin'ny ray atoandro zany. Andao ianao hijery, nentina teny ambanin'ny aviavy Jesosy. Hitanao ireo ny akoho matory, rehefa amiray moa ny akoho matory atoandro. De ahoana? Ny tongony ilany miakatra, de ny ilany mipetraka amin'ny tany. Hitanao, akoho tsisy tongotra no fidiko. Ahoana ny bedesinao amin'izany? Nitairiny Jesosy indray mandeha ny akoho de nikorapaka nisy tongotra anankiroa. De ozy Jodasy, io indray raha zoko sy ny fahagagana. Rehavana, rehefa latsaka ao anatin'ny olona anankiray ny fahotana sy ny asan'ny devoly, mahavita zavatra mahatsiravina ny olona anankiray. Mahavita zavatra mahatsiravina. Teny Ambotry Manjaka, fonjam-bola nitondra teny. Ndray andro, tovolahy kely anankiray
2 taona ngamba na 12 taona teo. Rehefa atoandro ony zany izy rery misakafo ao an-trano ny faniray aman-dreniny mivarotra, tsy de lavitra ny trano ny fivarotana. De mody raha zazalahy de misakafo, efa mifonao ny sakafony, de mihinan-kanina izy de lasa indray izy mandeha mianatra, ny hariva vao mihaona amin'ny ray aman-dreny. Ndray andro gaga ny ray aman-dreny fa tsy nandalo teo am-pivarotany raha namana, hoe nakay zary ny zanakay, de hoe lalakafa angamba ny nalehany. Fa rehefa nody ny ray aman-dreny tamin'ny 4 ny 4 sasany vita ny varotra, miditra eo ambaravarana, feno ray eo ambaravarana. Gaga hoe finon ty raha miporitika eran'ny trano ty, niditra tao an-trano, le tovolahy kely efa tsisy aina ntsony, efa lasa nitovan'ny rehetrarehetra. Tantara tena nisy zany teo ambotry manjaka. Ny vola ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, vola ny mahatonga an'izany, ary vola daholo ny antony hamonon'olona amin'izao fotoana izao, anaovana an'izao asa ratsy rehetrarehetra zao. Vola daholo ny antony zany rehetrarehetra zany, ampidiriny devoly anatin'ny fiainantsika ny vola. De mifo maraina, trany mba fampianarako de meza ny fiangonana foana, vao mifo maraina de vola, vola, mandra-parivo ny andro, vola, vola, alina ny andro, vola, vola, zay foana. Tsisy mieritreritra zavatra afa-koatra ny vola ntsony. Zany nanjoan'ity Jodasy, nampamadika any Jodasy ty. Zao tantara zao tany Etazonia no niseho, efa ela. Nisy tanàna hony tao amin'ny tanàna ny Amerika tao tamin'izany, efa taon-jato lasa efa ela be. Ray tanàna teo ny mpamboly laisoa sy ny mpiompy soavaly. Mpamboly laisoa, mpiompy soavaly. Ndray andro nisy soavaly mahi kely tao amin'le mpiompy soavaly ny fatotra, izy rery no mifatotra, de izy rery mahi amin'ny soavaly aman-jatonjatony. Hitany Satana ilay soavaly mahi de ny vahany. Zay zany ny action nataon'ny Satana, no vahany le soavaly. De rehefa ny vahany le soavaly de lasa nohaniny soavaly mahio daholo ny laisoan'ny olona rehetrarehetra, efa vokatra. Tezitra ny tompon'ny laisoa, tifiriny tamin'ny basy le soavaly de maty. Tezitra ny tompon'ny soavaly, dorany daholo laisoan'ny olona ray tanàna. Tezitra ny tompon'ny laisoa, no aringany daholo ny soavaly aman-jatony. Tezitra ny tompon'ny soavaly aman-jatony, naringany daholo lay mpamboly laisoa rehetrarehetra. Tezitra ny farany tavela tamin'ny tompon'ny laisoa, naringany daholo koa ny tompon'ny soavaly maty. Nanontaniany Satana, inona ty nataonao ry Satana? Tsisy ninonina nataoko izy fa mivahako fotsiny le soavaly. Jerenonao ny afetseny, mivahany fotsiny le soavaly. Ny devoly tompoko rehefa hiditra ao anatintsika tsy mba maka lagy, tsy mba maka zavatra, maka sarotra, fa mitsofoka moramora fotsiny izy, ohatry ny parasy l'Afrika. Izy nefa nidira ny parasy l'Afrika. Manahoana ny parasy l'Afrika? Mangididy tianao ohatrorina, fa afaka 3 andro tsy zakanao ny avokany. Tahaka izany angeny nanjoto eto niditra moramora tao amin'ny Jodasy Satana, de nibitsibitsika tamin'ny Jodasy hoe ndana havadio, nikorotana ambony ambany ny tanàna ray manontolo, korotana ambony ambany, na ny apôstôly aza nikorotana ambony ambany. Rehefa hoe voasambotra ny tompo, niparitaka tsy fantatra ntsony, rava daholo ilay projet an'Andriamanitra rehetrarehetra. Ry havana, amaranako sahady ny tenin'Andriamanitra hampieritrretako anao, sen'ny soratra masina hoe manoera devoly andositra anao izy. Mila miambina tsika. Zay foana moa ny tenina zay ny ray aman-dreny teo hoe tsy mahavita an'izany miambina zany zasy ianao hoe tsy mahavita an'izany miambina zany tsika, fa mivaha foana ihany ny fiambenana. Indraindray vava io ary tsy voambina, indraindray ny fijery tsy voambina, indraindray na ny fitepon'ny fo aza
tsy voaambina. Fa ny tenin'Andriamanitra nanome baiko tsara antsika hoe aza manome taovy mafy be hoe ianao ihany miresaka an'izany amin'ny tenanao hoe tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly aleo Jesosy no maka toerana atao amiko. Fa raha vao mahazo toerana indray mandeha io Satana io dia inona ny ataony? Mandripaka. Tsara foana ny mahafantatra. Miteny hoe devoly teny Grika anankiroa no natambatra, dia bolosy. Ny dia mitsofoka eo anelanelany ary ny bolosy mampisaraka. Ny tena ataon'ny devoly dia mampisaraka. Ny teny hoe Satana dia mpiapanga ny dikany. Inona? Jereo no nanaovana ny Joba, nampangaina foana. Jereo no nanaovana ny Josapsorona be ao amin'ny bokin'ny Zakaria 1:10 zany. Ampangainy Josapsorona be. Zany ny asan'ny Satana, miapanga. Inamanao io ihany dia hidiran'ny Satana dia mifampiapanga. Ary teto moa izy niditra tamin'ny Jodasy, dia lasa amin'izay Jodasy namadika raha marina. Ry havana, tadidio fa izao mandro Pasika zao tianao Jesosy matoy izy nanao asa-pamonjena. Tena tiany ianao, tena tiany, ary tiany hanana fiainana feno fahasambarana. Aza mamay fitoerana ho an'ny devoly. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Sotra azy isika. Ataontsika nira fa 7:7. 7:7. Ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Lampandraiky ho ambony izy, voninahdehibe izy, lozako hamonjy ianao. Anafadoza, zava-doza nentin'ny Satana, zay voafitaky Satana, nozoin-doza be. Ary ny andininy fahatelo, soa be sy mahagaga no atolotro ho anao. Andininy faharoa sy fahatelo. Andraikyo Besy mahagaga, famonjena tsy vidina, famenana no tanao, fitiava tsy voafetra, lova ao an-danitra, tsangantsika rehetra. Jesosy mahagaga ny fitiavanao, mbola mitady lalana foana ianao
andresen-dahatra anay fa io satana io angeka mitondra loza io amin'ny fiainany fa raha mbola misy ny fotoana iovanay ibebanay tsisy mahavita an'izany zay Jesosy fa ianao no angatahako hamanga tsiraray avy any atokantrano mba hita olona vaovaonao amin'izao herinandro masina zao dia Jesosy nangatahako zany amen. Voninahitra ny Man'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina tanteraka tokony izany ny anarana rasiny zanaka ary petraka amin'izay tsika. Dia asadino arany rapitso araka ny lazaiko nendoany ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany nahatonga an' Jesosy iteny hoe manirika maniry mba hiaraka ankalaza amin'ny Paska miaraka aminareo dia mbola tsy maty le Paska jiosy io zay ny taloha fa ny Paska ankehitriny kosa nanoloran'ny tenany atao sorona hamonjy antsika. Tsara ny mahafantatra an'izany misaotra Jesosy. Zao ary tsika dia hanao fanatitra sy manome am-pifaliana ho fisaorana ny tompo no ankasitrahana indrindra. Be fitiavani sady tiany izao tontolo izao be fiantra ary be voninahitra itsaly izy mitondra fahorina no vonona
sindo esona nampitsalina efa no ny fitiavany antsika nonanolorany ny tenany matis de nitsanga no mpandresindra nitsaris mitondra faorina novonona sindo esona nampitsalina efa no ny fitiavany antsika nonanolorany ny tenany matis de nitsanga no mpandresindra matis de nitsanga no mpandresindra dia faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a tonga soamantsara eto amin'izao alarobia masina izao tonga amin'ny filazanany voaditsika iray alina ariary tsy misy soratra izay no voaray androany amin'ny voninahitra Andriamanitra irery ihany amen. Ataontsika ny iran'ny fifoazana faefatra amin'ny sivifolo. Ny masoandronao miposaka ka ararote sao miletika. Ny masoandronao miposaka ka zao ny lalana tsy fantan'izay izorany reo avanao reo miandry aho tarinao reo fahadidinao tanora o aviare tanora o aviare andeniaraka iasao zay kely vitana tsy verire favoasoratra hoananitra tanora namanay fa matokia Jesosinao hitarika andy ka naiza no alehanao vanjino izy fa tsy mba mandao tsy fa tsy mba mandao tanora o aviare andeniaraka iasao zay kely vitana tsy verire favoasoratra hoananitra
5:50 mibokiran'ny fifoazany ny aispito manarina ny ady sy ny loza tsy mba napoizina mino tokoa fa nivavaka ny manova zavatra ny aispito manarina ny ady sy ny loza tsy napoizina Minutuku faniva vakanu manu vasavacha Iyai tumanaruna Yati sindu zatina puzina Minutuku faniva vakanu manu vasavacha mahatsiary foantsika isan-kerinandro niran'i Jesosy fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao tanterana hatrany amin'ny hazo fijaliana zany maty ho antsika rehetra misaotra antsika tsy maintsy mamaly valibabinina antsika hoe za kosa Jesosy tena tianao anovely rano aminao a Jesosy tsy hivadika aminao mihitsy aho mandrakizay doria tsangantsika rehetra vavakisika faly anao Jesosy maheno zany hery zany mipololotra aveo amponay manao fanampy
tsy hivadika aminao mandrakizay dory. Faly ianao. Engane Jesosy ka isy tokoa zany aminay. Engane ka ho rava amin'izay ny asan'ny Satana mitondra fiatsaram-belatsy eo aminay. Ao aminao. Ianao nay nanaovanay fiatsaram-belatsy. Fa fantatrao foana fa ratsy fiatsara-belatsy izay. Tsy manakolazaina mihitsy ahy Jesosy amin'ity Alarobia masina ity. Fa ny angatahako aminao mba hamangy isa-tokantrano, isaky ny olona tsirairay avy, ka mba hiteny eo anatreno zay rehetrarehetra. Zavy izany Jesosy, zavy eny hamadika anao. Tena zavy Jesosy mahavita an'izany. Dia hoe ianao hoe voalazanao. Itsio tahaka an'izany zay Jesosy. Teneno mihitsy zay, so very manato tena, mamono tena ny fiafaranay. Sotra Jesosy. Natolotra ho anao izao fanatitra izao Jesosy. Na kely iny na be mba avangio zahay. Mba avangio zahay. Ialanay amin'ny ratsy fanaonay. Ianaranao Jesosy nangatahako izany. Rainay izay ny an-danitra. Ho Masina tonga ny fanjakana. Taonay sitraponao. Ety an-tany tamin'ny an-danitra. Eo nay no ny anasa. Ary mamelona. Taminay izay taminay. Reza mitondra ny mifakapana. Nanafana ny ratsy. Anao fanjakana sy raisy ny tsodrano. Ho Jehova tompony maro aminao. Zano Andriamanitra ao. Fantatro ny asanao. Tsy mafana, tsy mangatsika. Ho alohan'ny vavako. Aza matahotra aza merikerika foana. Zanako anao. Asan'ny tanako anao. Hamangy anao ho Jehova. Mba ialanao amin'ny ratsy fanaonao. Za manko rehefa titiny hatramin'ny farany. Mangataka anao Jehova. Mba hiova. Sotra tompo anao ny dera anao ny aza. Anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina. Masina. Masina Jehova. Tanteraka tokony izany. Amin'ny raisiny zanaka. Amin'ny masina. Tesa mimahereza to. Sentono manzuri, tonangege acciamini na mi agifalini, tunguru na
Jesosy ao vonjeo izahay, vonjeo izahay. Jesosy ao vonjeo izahay, vonjeo izahay, vonjeo izahay. Jesosy ao vonjeo izahay, vonjeo izahay, vonjeo izahay. Lanan'ny hazofijaliana toetraluvantsika no fefe voninahitra teo azy rehetra hoan'ilay namoy ny lovany tsy amelantsika ovetra antsika ovetra tsy namely antsika ovetra antsika ovetra antsika ovetra tsy namely antsika ovetra antsika ovetra antsika ovetra fiadanananye oantsy olony fiadanananye oantsy olony Lonely